Hitombo aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesu Kristy Tompontsika. Amen. Sotranao izay ray eo noho ny amin'ity ora sy fotoan'ity izay azonao mamahanana indray ny teninao. Dia sahoana nefa tsy ny mofo ihany no mahavelona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavanao koa. Dia meo izany teninao izany izay mba ahatsiarovanay fa ianao dia mikendry fiainana ho anay manakariva. Misaotra Jesosy teny tonga nofo oko amin'ny rehetra ny fafenao ny fananao masina. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity larobia 17 May 2024 ity ry havana dia ny filazantsara araka Matthieu 12 andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20. Matthieu 12 andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nalala izany ka dia niala teo, ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nisotraniny avokoa izy rehetra. Ary nandara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy. Matanteraka izay nampilazaina ny saim-paminany hoe: indro ny mpanompoka izay nofidiako, ny malalako izay sitrako ny foko indrindra, apetrako aminy ny fanahiko, ary hitorongary ny amin'jetilisa izy. Tsy fanditra na hiantso mafy izy, ary tsisy handeha ny feony any an-dalana, tsy ho tapahany volotara torotoro, ary tsy vonoiny na anjiro manentona, ambara-pamoaka ny rariny mpanesy, ary ny anarany notrikiny jetilisa. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Jesosy no ambara eto amin'ity hoe mpanompoka izay nofidiako ity, ny malalako izay sitrako ny foko indrindra. Jesosy no ambara amin'izany rehetra izany, satria izay rehetra nataon'i Jesosy dia mahatanteraka ny soratra masina. Izany ny fomba anehoanan'i Jesosy ato amin'ny filazantsara araka Matthieu, verimberiny teny hoe mba hatanteraka izay nampilazainy Isaia-paminany. Dia ny soratra masina dia ny testameta taloha tamin'izany fotoan'andro izany. Eto dia nositrany Jesosy avokoa ny olona rehetra izay farofy. Izany koa raha teo dia mahatanteraka hoe tondra ny aretintsika izy, ary dia kapoka taminy no nahazoantsika fanasitrahana. Isaia 1:20, ity ndray zao dia Isaia 1:20. Ngazany ihany fa asehony eto tsy navelany ho fantatry ny olona ny maha Jesosy an' Jesosy. Eto dia mahatanteraka izay lazainy soratra masina koa zany, satria tsy tiany Jesosy ny fanditra, tsy tiany Jesosy ny mpiseho, fa izy raha teo raha misy anarana izay tiany indrindra naneho ny tenany teto amin'ity zotozototsy ity, dia le teny hoe zanak'olona. Milaza ny fehitreny zany, laza ny fiafenany ao amin'ny maha-olombelona azy ny Mandriamanitra azy. Miafina ao amin'ny maha-olombelona azy ny Mandriamanitra azy. Ny tanjony mantsy dia ny hatanteraka ny famonjena tsy eo amin'izao hita maso any, fa ny fanafahana ny olona misy amin'ny voatany, satria izy raha teo ilay tonga ho mpamonjy anafaka ny olona amin'ny voatany rehetra. Eto dia ny programa anasany dia ny atonga ny olona rehetra hazo rariny avokoa, satria ny fanahy masin'Andriamanitra no fatao aminy izay mahatonga azy tsy seseo fa hiafiny. Ny fanahy masina raha teo moa dia miasa mangina ny fomba fiasany, indrindra amin'izao andro sy vanim-potoana iainantsika izao. Eto dia tsy havelany ho faty na anjiro manentona. Atika amin'ny teny hafa, tsy havelany ho afaka ny haiko sy ny hainao, fa ny kendreny dia ny anako sy anananao ny fiainana. Afaka tokoa mantsy ny haiko sy ny hainao ny vokatry ny voatany, dia maty isika. Nefa na dia maty ary isika, tiantsika ho velondray ao amin'i Jesosy Kristy ilay fananganana ny maty sy ny fiainana. Ngazany ihany tsy ho tapahana ny volotara torotoro. Tiana ambara amin'izany dia tsy havelany ho rava ny fiainan'ny olona, tsy havelany ho rava
ny fiainan'olona, rava ny fahaserana, rava ny fahakiviana, rava ny zavatsarotra rehetra tsy avelan'ny rava, satria nikendren'Andriamanitra atsika dia ny ananako sy ananao fiainana. Jesosy Kristy tokoa mantsy le avy malalako fiainana sy anananao fiainana be dia be. Koa anty androany ity, izy nitokiny ny olona rehetra, indrindra ny jentilisa, koa manatona azy fa zay matoky azy dia ataony mpandresy tahaka azy, ary ny fanahy masina no manora an'izany atsika sy mandresy lahatra atsika an'izany, ary mahatonga atsika mahafantatra indray fa Jesosy ilay mpanompon'Andriamanitra zay efa novidiny, ilay malalany izay sitraky ny vony mba hamoaka rariny, tsy ho an'ny jentilisa ihany fa ho an'olona rehetra. Dia marina arabaky teny izany tamin'ny hoe atonga ny fanahy masina ho an'ny nofo rehetra, na andatsaka ny fanahy masina ho an'ny nofo rehetra ny tompo atateraka ny famonjena ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Amen. Misotranao izay ray eo noho ny amin'izany teny mamy izany, ka aza vele ekeka foana izay, aok'izay hitoky amin'ny zanakao anatona azy. Izy rahateo moa nefa niteny hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fantatra sy mivesatretana, fa izaho nanome anareo fitsarana. Efa sitrak'Andriamanitra atolotra amin'ny Jesosy Kristy avokoa mantsy ny zavatra rehetra, sady Jesosy Kristy koa ilay fafenon'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Jesosy Kristy nahasitrana naretina rehetra. Mandrakatiny koa mbola manao an'izany izy satria indrindra amin'izao falana rehetra izao entiny eo anatrihanao tompo ny olona marary sy fahadiran'ovana vokatry ity valana rehetina ity, ilao kivy eny misy namoy ny eny sy ny havany ko anatrihan'izany mavonjeo izy ireo fa tsy mavonjy tena, ary ataovy mitodika aminao Jesosy Kristy ilay tondra ny aretinay ary dia kapoka taminao no nasitrananay, ary ianao koa dia efa niteny izao dia mahay manangana ny maty sy ny velona. Dia ataovy resy lahatra an'izany izay amin'ny anaran'ny fahananao masina izay mampatsiaro anay ny marina rehetra izay lazainy teninao, ka mampianatra ny anay koa ianao hivavaka hoe ranay izay ny an-danitra, masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, mena niny anina sahazo anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, azo nitondra anay mifankampana fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Mitanterahany tompo amintsika anie zotrodrano izay tononona amin'ny anaray zanakary fanahy masina izao, raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany tsodrano masina izany. Ary Andriamanitra ny fanantenanany mena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo mbo hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Matoky izay miantso anareo sady izany nanefy izany, voninahitra ny eo an'Andriamanitra kery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.